Fa nanoneviny makasika ny fanombohan'ny fivoriana ara-potoana ho an'ny parlemanta izay natao indrindra andinihana ny teti-bolam-panjakana ho amin'ny taona ho avy ny Pahay Toekarena Andriamatoa Hugues Johnson. Isan'ny noresahany ihany koa moa ny makasika ny olana mianjady ny tahirim-bolam-panjakana amin'izao fotoana izao. Fanazavana ary. Efa voafaritry ny lalàna fa ny sabotsy fahatelon'ny volana oktobra no anatanterahana ny fivoriana ara-potoan'ny parlemanta dia tsy maintsy irosoana izany raha ny hevitry ny Pahay Toekarena Hugues Johnson. Azo asiana fantsiana nefa amin'ny taona ho avy na loi de finance rectificative izay teti-bolam-panjakana lany eo. Ohatran'ny lalàna isa-taona sy efa mahazatra ihany io. Io zany tsy maintsy atao io na ho mpitondra iza no mpitondra iza lany eo. Ka io aloha zany ny atao hoe vina amin'ny taona 2014 sy ny 2014 satria budget de programme no atao dia tsy maintsy izay lany eo fa rehefa ho hitan'izay mpitondra manaraka eo zany hoe hanao rectificative ve izy amin'ny volana marsa amin'ny taona ho avy rehefa tonga koa ny parlement na tonga sa tonga izy dia efa hanao dia ny efa lany dia io arakarak'izay prime ministre sy olona olany eo zany amin'ny roapolo raha ohatra zany isy ny fidinana faharoa fa tsy misy moa zany dia efa zay zany. Voaresaka tato aty ihany koa ny fasahiranana eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana ka dia nanehon'ity Pahay Toekarena ity ny heviny ny mahakasika izany. Fantatra fa mihidy ny CGFP na ny système intégré de gestion des finances publiques. Ka le izy zany ao anatin'le zavatra niresahan'ireo dia resaka fourniture zany no tapaka amin'io ary ao anatiny koa ny carburant. Dia ny dikan'izany zany raha ohatra ianao zany ianao taratasy-panjakana manomboka izao dia efa miomana mitondra taratasy satria tsisy fourniture amin'ny toerana sasatsasany fa volam-panjakana mety tsy misy tokoa satria amin'izao fotoana izao dia tena tsy mandeha mihitsy ny orinasa rehetra ary mikakaiky adolo ny olona za zao vao aingana no tany amin'ny tany avaratra dia tena ny hotely rehetra tsy misy olona mihitsy ary tena mampalahelo fa tena tsy mandeha mihitsy ny varotry ny olona dia hita mihitsy hoe tena mimahandra ny olona so zany ny mitety province ny tenako zao tena mahita mihitsy le tena fahorian'ny olona fa tena tsy zaka intsony io ary za tena mana mihitsy amin'ny ho avy amin'izay zavatra hitranga ao aorianan'ny fifidianana io na misy io na tsisy. Voalazan'ity farany fa andivan'ny fotoana sarotra isika ara-toekarena ary anisan'ny sarotra indrindra aza ny 3 volana na 9 volana voalohany ny taona 2024.